ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry havana malala izay manaraka tsy mihaino ny jaben'ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao dia ampifaliana sy ampitiavana ampitsikitsikiana karavoana ano entintsika mifampiarahaba na tratra izao taona 2024 izao. Faly isika, ravo isika satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana ahafahantsika indray miaina, ahafahantsika indray manitsy ny diantsika, ahafahantsika mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra manova ny fiainantsika sy ny lalantsika amin'izao tombonandro izay mbola omen'ny tompontsika izao. Isaorantsika Andriamanitra, ankalazain'Andriamanitra, omena voninahitra Andriamanitra satria ny famindrampony no tsy mahalany antsika ka dia mbola hanomezany antsika izao fahasoavana lehibe tsy takatry ny saintsika sy tsy haintsika tanterahana izao. Hivavaka isika, isaorana ihanao Andriamanitra ny fitiavanao izao famindramponao dia ny hanomezanao tombonandro hery sy tanjaka fahasalamana mbola ahafahana indray miatrika sy miaina amin'izao fotoana izao ka hatratraranay sy hanomezanao ity taona vaovao ity hiainanay. Misaotra indrindra fa ratsy ny fitiavanao sy ny famindramponao tsy ho toy izao zahay satria fahafatesana no tambon'ny ota efa nanota avokoa izay rehetra tsy misy marina na dia iray akory aza ka dia misaotra indrindra fa ianao no mahatoy izao anay ary dia mangataka famindrampo, mangataka famelan-keloka aminao zahay mamindrafo aminay mamela ny elokay ovay ny fonay, ovay ny fanahinay mba ho tena hitoeran'ny fanahinao marina ka dia ampianaro zahay, ampaherezo zahay, aitsio zahay hiala amin'ny ratsy fanaonay hatramin'izay, hiala amin'ny toetra ratsinay, anova ny fiainanay sy ny lalanay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ka dia hiezaka hiova hanavao ny fiainanay hanateraka ny sitraponao araka izay efa noteneninao sy nampianarinao anay hatramin'izay. Dia mangataka izay hitoetra ao anatinay anie ny fanahinao masina ahafahanay miasa andresenay ny asan'ny Satana sy ny fakapana maro samihafa izay entin'ny Satana mamandrika sy mamily ny dianay. Ankehitriny misaotra indrindra fa mbola afaka miombona ao anatin'ity fandaharana mpalalao azy lalana tokony alehako ity izahay dia misaotra satria ianao no mandamina ny zavatra rehetra, ianao no mandahatra ny zavatra rehetra ary raha tsy sitraponao na inona dia foana ho azy fa raha sitraponao dia mbola afaka iombona amin'izany ihany izay ankehitriny dia misaotra indrindra Tompo. Ankehitriny dia fanahinao masina no hiasa hampianatra ny teninao hahatonga anay handinika sy handalina izany teninao izany azahoanay ny lesona hoentina indray manohy ny fiainanay amin'izao fotoana izao araka izay fitombonandro mbola omenao anay na roviana no fetra na roviana dia ampianaro ihany koa izay hampianatra ny hafa ahafahan'ny tsirairay avy manana fiainana amin'ny alalan'ny teninao satria hainao an'izay mahazo azy ny teninao fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra ary indrindra fa faniliny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Amin'ny aranao Jesosy no anaovanay sy angatahanay izany vavakay izany ho anao voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha ho jerena ny ten'Andriamanitra ao amin'ny obolana toko 7 dia ny andininy 17. Obolana 7 ny andininy 17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izay manafina ny fahotany tsy ho ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rak'izany dia iresaka ny famindrampo
sy ny famelan-keloka ary ny fahaizana manery tena sy mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra no resantsika amin'ity anio ity. Avy nandalo ny taona 2022 isika dia miditra amin'ny taona 2023. Araka nefa nolazaina dia zava-dehibe izany. Tsy an'ny olona mihitsy no afaka hisafidy na hanapaka na ho tompon'ny teny farany ny amin'ny hoe mbola afaka manana tombon'andro izy, mbola afaka miaina amin'izao fotoana izao, raha tsy Andriamanitra no mandahatra izany. Andriamanitra irery amin'ny tompon'ny teny farany ny amin'ny tombon'andro izay omeny antsika, ny amin'ny andro havelomantsika hoe hatraiza no fetra. Betsaka ny olona izay efa lasa nodimandry, nandalo fahasairana lalina isika noho ny fisian'ny hevalana aretina, no fisian'ny loza maro samihafa izay niteraka fahafatesana maro be teto sy teroa tamin'ny taona lahasiny. Fa ny zavatra isaorana n'Andriamanitra, ankalazana sy hiderana n'Andriamanitra dia izao: hain'Andriamanitra ny mandahatra ny zavatra rehetra ary tsy misy diso ny fandaharany sy ny fitondrany, fa marina tsara, marina zato isan-jato ny fitondran'Andriamanitra. Izany tsy midika hoe marina zato isan-jato koa isika, na tsy manana fahatsoana isika matoa nomen'Andriamanitra tombon'andro, fa ilay fitiavan'Andriamanitra mihitsy no zava-dehibe. Ilay famindrapon'Andriamanitra mihitsy no zava-dehibe. Ilay fahaizan'Andriamanitra mandamina sy mandahatra sy mandrindra ny fiainantsika mihitsy, izay no zava-dehibe. Raha ny nataontsika no mivaly amintsika avy hatrany, ka ho tanteraka amintsika ny ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, araka izay voalaza eo amin'ny Romanina dia izao: tsy misy tokony hanana tombon'andro izany intsony isika na ray aza. Romanina 9:7 fa fahafatesana ny tambon'ny ota, fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka tanteraka amintsika izay ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, dia iza moa izany no tsy nanota? Ka tokony mbola tsy ho faty, tokony mbola ho velonaina, ho trapa-monjena tahaka izao. Tsy misy na dia iray aza, satria tsy misy marina na dia iray akory aza. Ary ny ten'Andriamanitra mihitsy no manambara izany hoe fa samy efa nanota izy rehetra. Fa izao fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra no mbola ananantsika tombon'andro, ka tsy mbola nahalandritra antsika tahaka izao. Tena hita mihitsy hoe tian'Andriamanitra hanana fiainana mandrakizay isika. Fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, araka le ao amin'ny Romanina 7:20 teo. Ka 7:20 teo. Ka tian'Andriamanitra hiova isika, tian'Andriamanitra handiny tena lalina aloha isika, hoe manahoana ny fiainantsika, ny toetrantsika, ny zava-bitantsika hatramin'izay ny ainatsika izay, mendrika ny hazo ny fiainana mandrakizay ve, sa mendrika ny ho very any amin'ny farihy sy ny elo mirehitra afo mandrakizay. Ka tian'Andriamanitra handiny tena isika. Dia rehefa avy mandiny tena isika dia atsoin'Andriamanitra hibebaka, ka dia omen'Andriamanitra tombon'andro. Omena antsika indray aloha ity taona ity, araka ny voalaza hoe avelao ihany izy aloha amin'ity taona ity. Hiady lafaka manodidina azy dia nisy zezika sao mba hamoa ihany izy. Hialany n'Andriamanitra nenina isika mba hiova toetra, hiova famindra, hiova fiainana, araka ny voalazany eo amin'ny Romanina hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Romanina 12:12 hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina.
Tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny faharatsiana na ny fahotana isika, fa tian'Andriamanitra hiova tanteraka, hiezaka amin'ny herintsika rehetra, amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, hanatanteraka sy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoantsika ilay fiainana. Vao avy nankalaza ny Krismasy koa anie isika, ilay nanehoan'Andriamanitra ny farafitiavany dia nanomezana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ary mahasaro-piaron'Andriamanitra ny fiainantsika raha mivily makany amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra dia malahelo Andriamanitra. Saro-piaro sy sarotiny amin'izany Andriamanitra, izany no mahatonga azy miantso antsika hanatona azy. Anaka, atolory ihany fonao. Mila tena mamerina ao anatin'ny fo sy ny saina ny fiainantsika manontolo, mamerina ny fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra isika, ary mangataka Andriamanitra ataovy tena izy ny fanoloran-tena antsika. Ny Romanina 12 ihany no mitantara zany hoe: mangataka aminareo ary rahalahy, mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Isan'andro san'andro mila manavao ny fanoloran-tena isika, satria isan'andro san'andro ny anavaozin'Andriamanitra ny famindram-pony amintsika. Nolazaiko teo hoe betsaka ny olona no lasa nodimandry nodosiny fahafatesana noho ny valana aretina sy ny loza maro samihafa izay nitranga. Fa maninona moa no isika no mbola tafela eto? Tsy ireny olona ireny velively no diso na meloka na nanota indrindra. Tsy diso no ireny isika ary tsy marina no ireny isika, fa ilay famindrampon'Andriamanitra no zava-dehibe. Aoka ilay famindrampon'Andriamanitra ho ararotintsika, ho ararotina hiovana, ho ararotina hibebahana, ho ararotina hanavaozana ny fiainantsika sy hanavaozana ny fanoloran-tenantsika hanompo sy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy sanatria ho ararotina hanohizana ny toetra ratsy sy ny fanao miaraka miosina amin'izay tiana atao, amin'izay tany kipy miaraka amin'izao tontolo izao. Aoka handigny tena ny tsirairay avy, dia aoka hanery tena ny tsirairay avy, ary aoka hiaiky ny fahotana. Satria izay nge no voalaza leo amin'ilay bolana 2020 izay manafina tamin'ny fahotana tsy ho ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Andeha andiny tena dia andeha ekena eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana sy ny fahadisoana rehetra izay vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra hatramin'izay. Aza misy hafenina fa ny fanafenantsika izany fahotana izany tsy hanambinana antsika, tsy azo antsika famindrampo sy famelana, fa ny fitsorana sy ny fanekena ny fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra miampy ny fahafoizana izany, ny tsy hamerenana izany intsony. Izany no azahoana famindrampo sy famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ampy izany hoe manaiky hafa-diso, fa mila atao anatin'ny fony hoe manaiky hafa-diso ary tsy hamerina intsony, ahafoiko ny fahotana rehetra, ny zavatra tsy lety rehetra, ny fiainana rehetra izay tsy fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny lalan-diso rehetra afoy, mba ahafahana mahazo famindrampo sy famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha voavela heloka ny olona dia sambatra, araka volazan'ny mpanao salama hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona raha voavela ny helony. Ka rehefa voavela ny helokontsika na androany dia androany isika mandao ity tamin'ny fandalovana ity, sambaritsika. Raha mbola manana tombon'andro tsika, sambaritsika. Fa ny tena loza indrindra, fa tiatoka indrindra
dia ny tsy fahazahoana famelan-kelo kanefa mandao ity tany fandalovana ity. Ny eto anie vita ihany, ninona zavatra ataonao eto vita eto dia tapitreto ny fiainana eto amin'ny fiainana ara-nofo. Fa ny maha olombelona antsika, isika olombelona izao dia nataon'Andriamanitra vatana saina fanahy. Ny vatana anie oloha vatana ho potika, mitovy daholo manjoa azy, na inona zava-bitanao eto na inona toetranao eto dia samy ho potika oloha, iverina amin'ny tany ho lasa vovoka ny vatana sy ny nofo. Fa ny fanahy iverina amin'Andriamanitra nanome azy ho tsaraina. Iverina hitsangana eo anatreh'Andriamanitra ho tsaraina ny fanahy, ka roa ihany no lalana, na any amin'ny elo rehetra afo na amin'ny fiainana mandrakizay. Izay mahazo famindrapo rehetra dia omen'Andriamanitra fiainana mandrakizay velona, sambatra, miadana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Fa izay rehetra tsy mahazo famindrapo fa mahazo ny fanamelohana dia atsipy any amin'ny elo rehetra afo mandrakizay. Fijaliana tsy misy farany, fahaverezana, fidradradradrana fotoamanina, izany fikotroanify, antsoantso, kikika, mitory fijaliana, mitory fangirifiriana. Izany no iainan'ireo izay sanatria tsy mahazo famindrapo sy famelan-keloka fa ho voaheloka mandrakizay noho ny fahotana izay tsy nibebahana sy tsy nialana sy tsy niovana. Noho izany fotoana izao manomboka ny taona fanetretena, fifonana eo amin'Andriamanitra, fibebahana, fiovana, fanoloran-tena, fanavaozana, fanoloran-tena. Izany no mendrika atao amin'izao fotoana izao, fa tsy fanararaotana hoe zara raha velonaina dia hanao ny atalana maro isan-karazany. Za dia efa naheno olona ny teny mihitsy, zara raha velonaina fa andao hisotro toaka. Ary izany nge be dia be ny olona miaina amin'izany amin'izao hoe jerevanao hety seroa, mandahatra tavoahangina toaka, mandahatra tavoahangina labera, feno latabatra dia manao fety hety seroa ny olona, satria hoe zara raha tratry ny taona. Izany no hanehoan'ny olona, izany hoe fifaliana noho ny fatratrarana ny taona izany, fiverenana manao adalàna, fanohizana manao adalàna, fanohizana manao fahotana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy izany ny antsika, tsy izany ny antsika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika, amin'ny maha kristiana antsika. Fa ny antsika dia izao, zara raha velonaina, tsapa-mijena, omen'Andriamanitra indra fo hoe mbola afaka miova ianao, mbola afaka mibebaka ianao, mbola afaka miverina amin'ny lalana marina, amin'ny lalana tsara izay isoritan'Andriamanitra ianao. Mampafantatra antsika ny lalana tokony hizorana hatrany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay ambara eto seroa. Ary ity onjam-peo ity dia izay ihany no ambara eto, fanoroana ny lalana, fanotsiana ny lalana, ahafahan'ny olona tsirairay avy mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa be dia be ny feo eto seroa, mitaona ny olona hivily lalana, tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa handeha amin'ny lalana mankany amin'ny fahafatesana mandrakizay, mankany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Iza no henoinao? Mila mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zava-poana ianao mba ho solombavan'Andriamanitra ihany koa, ka hampita ny hafatra, hampita ny ten'Andriamanitra ho amin'ny olona rehetra. Ary tena mila mijoro vavolombelona eo anatrehan'ny olona rehetra ianao. Amin'izao fotoana izao dia mahamenatra ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny andro rehetra sy ny ora rehetra, amin'ny lalana rehetra izay alehany sy amin'ny asa rehetra izay ataony, amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Mahamenatra ny olona izany. Fa ny zavatra mampirehere ny olona dia amin'izao dia ny hoe afaka manao sy malalaka, manana safidy, hanao izay tiany atao,
Zany no mampirehariha ny olona sy mahafinaritra ny olona amin'izao fotoana izao. Fa ny antsika zao no ataovy an-tsaina, tsy izay tianao atao no atao, fa izay tian'ny Tompo atao no atao. Na Jesosy Kristy ary anie dia nivavaka hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao ma tsy sitrapon'Andriamanitra. Manana safidy ny zanak'olombelona, manana safidy isika. Fa izay fahaizantsika misafidy izay amin'izao fotoana mbola mezana tombonandro antsika izao no hanoritantsika ny lalana izay alehantsika. Na misafidy ny lalana mankany amin'ny fiainana, na misafidy ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Ka izay ataonao eto no andraisanao ny valin-drahatra izay. Ka na hitsinjahanao ny fiainana mandrakizay, andivanao ny fiainana mandrakizay, na hitsinjahanao sy andivanao ny fahaverezana mandrakizay. Ary aoka tsisy hanamary-tena na iray aza, voaka samy anely tena, anaiky hiova, anaiky hiala amin'ny vatosoana maro samihafa. Taona vaovao tahaka izao no tena fahafahana mandray fanapa-kevitra vaovao, hizorana amin'ny fiainana vaovao sy ny lalana vaovao mba ahazoantsika manana fiainana vaovao tokoa. Ny zavatra mampalahelo dia be dia be ny olona amin'izao fotoana izao rehefa ohatr'izao dia manao voady, manao vava, fa hiala amin'ny karazana ratsy fanao rehetrarehetra. Fa rehefa jerena ny fiainany rehefa avy eo ny eo ihany eo, tsy misy fiovana, ny omaly tsy ny ova ihany. Ary misy aza ny vao maika miharatsy lavitra noho ny teo aloha, manararoatra amin'ny ratsy ny amin'izay tombonandro omena azy, fa tsy mahay manararoatra ny amin'ny tsara ny amin'izay tombonandro omena azy. Be dia be ny olona ohatr'izany. Ary tsy indray mandeha ny olona na en'olona ny laza fa hiala amin'ny karazana ratsy sy faratsiana maro samihafa rehefa amin'ny fotoana tahaka izao. Fa tapitra ny taona, mbola tsy niova izy, mbola vao maika ny ratsy aza, dia manao voady ohatr'izay foana isaky ny faran'ny taona sy ny taona vaovao. Fa ny eo ihany eo, mampalahelo an'Andriamanitra izany. Ary tena mampalahelo ny mandinika sy mieritreritra an'izany. Fa ny anao efa ao amin'Andriamanitra voadinao. Raha voady amin'Andriamanitra ianao, aza manao pitso lava. Andeha nge jerena ny ten'Andriamanitra. Mpitoro teny 5:7 sy 4. Ary raha voady amin'Andriamanitra ianao dia aza manao pitso lava. Fa aleo tsy mivoady toy izay mivoady tsy mahefa. Tena amin'izao fotoana izao fanaovan'ny olona voady maro isan-karazany, milaza fa nitsiana ny fiainana sy ny fomba fisaina sy ny fomba fiteny maro isan-karazany sy ny zavatra maro samihafa izay hita amin'ny fatsilety. Amin'ny fotoana tahaka izao no fanaovan'ny olona ilay voady ireny. Fa mampalahelo dia izao, tsy manefa ny voadiny olona fa miteny fotsiny ihany. Ary marina ilay tonkiran'ny namantsika hoe tsy mivoady fanao taom-baovao no anafaka ny hotanao, fa mibebay ianao satria efa akaiky Jesosy. Noho izany tsara ilay mivoady, tsara ilay manao fanekena amin'Andriamanitra, tsara ilay manavao fanoloran-tena, fa tanterao izany fanekena izany, dia tanterao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Zay nge nandrasan'Andriamanitra zay nitakian'Andriamanitra hoe avelao ihany izy amin'ity taona ity mba asiana zezika. Fa raha tsy mamoa izy dia eo kapainao ihany, tahaka ilay aviavy izay tsy namoaka nasain'ny Tompo hoe kapao fa manimba ny tany. Noho izany ry havana dia izao, aoka samy andiny tena eo anatrehan'Andriamanitra isika, aoka samy hiaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika, aoka samy anaiky hiala amin'ny fahadisoana sy ny lalana diso rehetra, ny fiainana tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra
amin'ny fombafomba maro samihafa izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Fa Andriamanitra no manome tombon'andro antsika, ahafahantsika manatanteraka izany, mba ahafahantsika mizotra amin'ny lalana makany amin'ny lalana izay soritan'Andriamanitra alehantsika, mba ahazoantsika ny fiainana mandrakizay. Izany no hafatra voalohany apetraka amintsika amin'ity taona vaovao ity, ary dia misaoran'Andriamanitra, miderahan'Andriamanitra, mankalazan'Andriamanitra araka ilay Salamo fa 50:1 farana hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy miderana anaran'i Jehovah. Mbola manam-pofinaina isika, mbola manana tombon'andro isika, mbola velonaina soamantsara, aoka samy hidera an'Andriamanitra, ankalazan'Andriamanitra. Aoka tsy hirehareo matanjaka ianao na hieritreritra fa misy antony hafa, mbola velona anao ka andehanao fanatitra, na andehanao fisaorana, na andehanao sorona, atseroa ianao fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy no anefantsika izany fiderana sy fankalazana sy fisaorana izany. Amin'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny fotoana izay nomenao androany, fotoana voalohany alakamisy voalohany amin'ity taona ity, nahafahanay ny fampiresaka taminao, nahafahanay nandinika ny tenanay sy ny teninao, ahafahanay mahafantatra fa tokony andiny tena izay, tokony hiaiky ny fahotanay sy haneriteny no atrehanao izahay, tokony hahafoy ny fahotana sy ny fahatsoana maro samihafa izahay, tokony hibebaka eo anatrehanao izahay, tokony hanefa ny voadinay sy ny fanekena nataonay taminao izahay ary hanavao izany hatrany, ary tokony hisaotra sy hidera ankalazanao izay noho ny tombon'andro omenanay. Dia tanterao aminay tsirairay avy izy rehetra tsara, izy rehetra marina ny amin'izay voalaza, falevony izy rehetra tsy fanaraka amin'ny sitraponao. Dia ataovy manana fiainam-baovao ny mpiainy rehetra anitsy ny dianay, mizotra tokoa makany amin'ny fiainana mandrakizay araka ny sitraponao sy ny fanirianao. Andriamanitra dia tsy avelana anay isoverina dia iray akory aza. Dia ampitoerao amin'ny tsirairay avy mandritra ity taona vaovao ity indray ny fiadananao, ary tena hiaina amin'izany ny tsirairay avy, na dia sarotra aza amin'ny fiainana, na dia betsaka aza ny olana, na dia eo ary ireo aretina maro samihafa izay mitranga, hijery maso fotsiny izahay fa ianao no momba anay, ianao no miaro anay mandritra ny fotoana izay mbola omenao ho anay amin'ity tany fandalovana ity. Ampaherezo amin'ny asa fanomponanao ny tsirairay avy, ary dia efa be amin'izany. Hoanao ihany voninahitra mandrakizay. Amen. Dia manonona ny fiadaran'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankohonanao mandritra ity taona ity tokoa izahay eto amin'ny fandarana sy eto amin'ny radio Voamasoa. An'Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Masoa.